Ety ankilany izay kosa raha dia nitondra fanazavana mahakasika ny fisitahany amin'ny ankolafy Ravalomanana i Dr Jean-Louis Robinson izay nilaza fa tsy mijika ho fatapahany fifandraisana ny tsy fiarahany intsony amin'ny ankolafy Ravalomanana hoy izy fa mbola misy hatrany ny fifampiresahana mbola mandray ny toerana amin'ny mampanohitra azy ihany koa ny tenany ary anangana ny fikambanana ary ny demokrasia nambarany ihany koa moa fa manana olona atolotra amin'ny gouvernemanta ny tenany fanazavana ary. Fatami ajabaizanka dia zay ohatran'ny olona miaraka rehetrarehetra ohatran'ny olona mifankalala za ministra teo aloha aveo ny toanany dia mifisorana pazy mihitsy zany manokana zay zavatra zay dia tsisy olana ny fijerako aminy ohatran'ny fiarahana mipahalahy anankiray zoky anakay zany izy moa zany sadzay zoky ray aman-dreny zay no fiarahanay aminy tsy misy olana. Ianao fa tokony hijanona ho isan'ny mpanohitra ihany sa nahoana ny toan'izay? Amin'izao fotoana izao ary lay hatramin'ny mpanohitra ty ary ohatran'ny tsy mbola mazava satria mbola miodikodina be tsy fantatra be ny any zay ary raika ametraka ny taratasy hoe zay dia no déclaration d'appartenance an'ny mpanohitra dia mbola atao tsy azo vaisina ao ministère de l'intérieur dia voaterina aloha zay nataonay association zany satria maro be ny olona miaraka aminay amin'izao fotoana izao dia déclaration d'association zany nataonay miaraka amin'ireo olona rehetra zay ao anatin'ny miaraka aminay ao anatin'ilay alliance pour la restauration de la démocratie amin'ny teny gasy dia nataonay tsona ohatsy hoe aron'ny démocratie association zany izy io fa rehefa kelikely miamba mety miova ihany rehefa misokatra satria tsy mbola mazava loatra le texte momban'le opposition. Inona zany izy io iaron'ny démocratie ao? Iaron'ny démocratie ohatran'ny hoe somary lehibe dia lehibe ny eo afakarany fahazahoana azy no be lehibe ny tsy mitovy fa ny anay zany amin'ny démocratie dia niteny hoe fahafahana, démocratie dia niteny hoe fahalahina, démocratie dia niteny hoe fanosoana dia zany rehetrarehetra zany anatin'ny démocratie ka hiarona zay ao anatin'le saka momban'ny démocratie anay zany dia misy hoe zay dia hiady amin'ny zavatra mety tsy fitezany amin'ny fifidanana, hiady amin'ny kolikoly, hiady amin'ny herisetra amin'ny manjoan'ny vehivavy, hiady amin'ny zavatra marobe zany natao hoe démocratie aminay ary mivony isan-kerinandro moa zany ro olona dia mitondra hevitra manome hevitra ihany koa an'ny tondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha ilaina fa raha zany koa dia azonay ampiana koa zany ny fanaovana lalàna ny momban'ny opposition io satria tsy dia mazava loatra fa ohatra misy cafouillage kely le afaka anao an'izay hoe nareo raha tafiditra anatin'ny afaka atao amin'izay amin'izao fotoana izao zany tsy misy hoe tena opposition tokon'izay no izy kanefa le lalàna tsy mazava. Manana olona ve nareo amin'ny gouvernement? Mazava ho azy ny président de république ary nidiranay manana olona maro be zay atolotra poste rehetrarehetra